Mahakasika ny fanendrenan'ny Prime Ministre indray kosa fandikanany lalam-panorenana misy io no handraisan'Andriamatoa Rakotondra Anta Hajarvoly mpanolotsaina manokana ny Dr Jules Etienne ny fisina candidat au Prime Ministre fahatelo. Io moa no isan'ny fanehoan-keviny noentiny manoloana ny fanendrenan'ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao izay mbola ifantohan'ny sain'ny mpanara-baovao tokoa ary nisan'ny fiaonany tampanao gazety nahafahany mitondra ny fomba fijeriny eo anatrehan'izay raharaha izay. Momba an'izay le resaka le hoe troisième fois zay moa zany a dia marina tokoa fa nivoizina ny gazety atikehitriny zany a fisian'izay le hoe troisième fois zay nefa nisika raha mijery ny lalàna mifeny fanendrena ny Prime Ministre zany a araky ny andininy faefatra amby dimampolo amin'ny lalam-panorenana dia hoe nivondrona na antoko manana ny maro anisany natany miram-pirenena zany a no manolotra ny anaran'ny Prime Ministre. Ny raha antsika nahafantatra ihany koa fa nisy zany ny fepotona izay nomeny tao amin'ny fiadidinan'ny République izay nentin'ny mpanolotsaina manokany filoha tamin'izany izay lasa talen'ny kabinety ankehitriny fa hoe ny 26 février amin'ny 4 ariva ny fepotona farany a hanaterana ny anaran'ny olona sy Prime Ministre. Nahafantatra tsika rehetra tamin'izany fotoana zany a fa ny PMP izay nanolotra ny Dr Jules Etienne sy ny Mapara izay nanolotra ny Andriamatoa Hajaresampa no hany vondrona nanolotra tao amin'ny lampam-panjakana teo Ambohitsorotra tamin'izany fotoana zany. Ka raha ohatra tsika resaka an'izay le troisième fois zay ny 5 amin'ny solombavam-bahoaka atao amin'ny PMP nanolotra ny Dr Jules Etienne, ny ambony avy any amin'ny Mapara nanolotra ny Andriamatoa Hajaresampa. Izy ary zany ny solombavam-bahoaka hanolotra n'le fahatelo sa tonga dia atao anterisetra ve ny fametrahana an'io olona fahatelo izay tiana ho apetraka ho Prime Ministre io. Raha zay ny zavatra miseho président de République dia nametraka hoe hamerina ny asany Madagasikara ho ao anatin'ny tany tandalana. Ny lalàna voalohany izay nanaovan'ny fienianana dia ny lalam-panorenana teo Mahamasina tamin'ny 25 janvier. Raha ohatra zany ka andeha amin'izay le hoe entery satria misy solotena mivondrona ny resam-pirenena mony eto Madagasikara, solotena androm-panjakana, filohan'ny androm-panjakana eto Madagasikara mivoy an'io resaka io mafy dia mafy, dia izy zany ny voalohany hanitsaka na hanosihosy ny lalam-panorenana izay nanaovan'ny fienianana teto Madagasikara. Ka mino a fa tsy hiditra amin'izay a Andriamatoa filoham-pirenena tsy ho sarotra amin'ny Dr Jules Etienne zany ny anatanteraka ny programme anasa ny président de République satria programme niraisany io zavatra io. Ary ny faharoa tamin'le hoe fampihavana-pirenena Madagasikara tsy miaty fa ny mpanao politika no misavoritaka dia le mpanao politika zany mila ampihavanana satria vokatry ny disadisa politika foana materaka ny korotana sasavorivory eto Madagasikara. Iarahantsika mahafantatra nefa fa reo solombavam-bahoaka 5 izay nanolotra ny Dr Jules Etienne avy amin'ny PMP reo a dia avy amin'ny firehana samihafa. Iarahantsika mahafantatra zany ary avy amin'ny antoko politika samihafa ary avy amina vondrona samihafa. Efa endriky ny fampihavana-pirenena ataony sahady zany. Ny resaka manokana momba amin'ny Mapara indray a dia tsy miady akory ny Mapara sy ny PMP na miady akory Andriamatoa Hajaresampa sy Dr Jules Etienne fa pirahala mizara dianombo reo a tsy vaky fa miditra ary vato amoron-drano reo a tsy mikorotana fa maka toerana. Tsy maintsy misy foana ny fifanantonana sy ny fiaraha-miasa hatanteraka ny fampihavana-pirenena.